ity lay adalan'Andriamanitra iraha ny teny amin'ny eny rehetra ty amin'izao tontolo izao ka ampahalala ny fikasan'ny tompo amonjena zay aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Romanina toko voalohany 2:9 hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'Jesolisy aloha. Tsy menatra ny filazantsara aho ny apôstôly. Hianatra ny hevitry ny telo hoe menatra aloha sika mba ho azo tsara rehefa tafapakany amin'izay iainantsika azy any zany voambolany zany. Genesis 2:5-20. Genesis 2:5-20. dia nitanjaka izy mivady raha lehilahy sy mivady nefa nahalala enatra izy. Hafahafa zany baibolinao zany pastery. Olona mitanjaka ve tsy manala menatra ko olona maninona zany? Ary zany indrindra nakany io andininy io mba tsy ho zany hevitra zany no an-tsainareo raha miteny hoe menatra. Ary dia mitanjaka izy mivady raha lehilahy sy mivady nefa tsy nahalala menatra izy. Ny hevitra dia hoe Genesis 2:2 zany vakino zany fa raha tsy mamaky ny Genesis 2:2 mety tsy mahatakatra tsara zay hoe fa maninona ny tonga amin'izany hoe mitanjaka zany. Ny hevitra io dia hoe raha lehilahy nahafantatra tsara raha vehivavy vadiny, raha vehivavy nahafantatra tsara raha lehilahy vadiny, zay le hoe mitanjaka fa tsy hoe tsy ny akanjo akory ny dikany. Fantany miariary eo aminy ny vadiny ka raha iresaka aminy izy hiara-miaina aminy izy olona fantany io hiara-miaina io. Dikany tsy hoe menatra zany dia hoe miaina zava-tsy fantatra, intimider quelqu'un, mampiaina azy zavatra tsy fantany. Fototeny ve timide manino zany? Menatra. Zava-tsy fantatrao akory no asaina iainanao. Tsy menatra ny filazantsara aho. Ampiaro amin'izay manino zany? Fantatro ny filazantsara ka tsy menatra. Ary tsaronareo ny tenin'ny apôstôly tamin'izany. Hoy ny apôstôly Paoly hoe fa fantatro zay hoe tsy moty 2:20. Fantatro zay loko. Izy ny nono io? Jesoly.
ilay filazantsara araka ny marika toko voalohany indiny voalohany hoe ary toy zao ny andohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy iny voasoratra de nitoriko taminareo tamin'ny fotoana hoe io tsy hoe ny andohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy fa i Jesosy Kristy mihitsy no ilay filazantsara fantatro i Jesosy Kristy zay inoko ka tsy menatra hitory an'izany filazantsara zany aho tsy menatra hitory an' Jesosy Kristy aho raha mitory zany de zavatra fantatro no toriko de mikisaka ihannay le hoe fantatra fa sao de hoe lasa ny mathématicien sy lasa ny scientifique an'ray ny finoana sy ny famonjena ray zany ny mahay zany mahazo azy mahafantatra any amin'ny Hosea toko faharoany andiny fa raiky amby roapolo roa amby roapolo indrindra de hoe ary dia hahalala an Jehova ianao ho fofoky ovadiko amin'ny fahamarinana fofoky ovadiko amin'ny raha misy mihitsiny ianao ho fofoky ovadiko amin'ny famondram-po ianao ho fofoky ovadiko amin'ny fitiavana ianao de hahalala an Jehova ianao de mahalala zany eto tsy raha ny saina indray ka zay mahay ihany zay diplôme ihany no atakatra an'izany tsia fa olona tafaray amin'Andriamanitra olona tena milatsaka ao am-po mihitsy ny finoany an'Andriamanitra tany amin'ny tononkiratsika fa 700 taona tany sika naka voambolana anankiray zay le hoe tafatoka amin'ilay loharano-piainana isika raisika atao mijaona toka 500 hoe zaho tena voaloko ianareo no misampana zay ray amiko intopo dia aobe sampana tafatoka amin'ilay tena voaloko no afaka mitroka ny tsirokazo amelona zany voaloko zany ka afaka mamoa zay fifantsianao amin'ny tompo tononkiratsika io tena amin'ny 5 zany hifantsika ao aminao aho tsy hoe ianao kory fantsika na hoe raha niny fantsilahy iny fa tafatoka tafatoetra tafaray miray aina mifaningotraina zany ao voambolana ampiasaina hoe tena mametraka amin'ny fiainanao manontolo amin'Andriamanitra ianao zay le hoe fantatro zay ziko de ometen'ny fiangonana vous avez intérêt hianatra tsara ny tenin'ny tompo mba hafana mahafantatra ny Jesosy mba afaka ilaza miaraka amin'ny apôstôly hoe fantatro i Jesosy zay inoko mba tsy lazalazan'ny olona zavatra any aminareo any de iny de roboka manaraka any azy any nareo tsy lazalazany zao anganongano rehetrarehetra zao de inonareo fa roboka anaraka azy any de efa manomboka mangina reny mpilazangano reny zao be dehibe mpilazanganongano hatrany amin'ny fito ambin'ny folo hekitara tany mandehandeha amin'ireny haber reny tsoana be ny soratra tamin'ireny a fa efa hitahitan'ny olona am'izay hoe tena milazangano ty olony ty tsy mihita fiarany soratra tsonareo any hoe manomboka mangina reny mpilazangano reny manara vaovao a fataro ny gazety a mba tsy atonganareo voavitapitaky ny olona milazazangano lazalazangano any manomboka esorona koa le sarisariny reny le olona milaza azo mpaminany reny satria efa naraha maso akaiky de hita fa mpaminany sandoka mitaka ny vahoaka an'Andriamanitra fotsiny efa misy tafaverona ny zanaky ny sasany a de narefa tany velany tany nomena borsa de nao a asan'ny proxénète
ko teny frantsay mba tsy fantatry ny ankizy loatra. Tsy fantany akory zay torina, tsy fantany marina zany Jesosy Kristy ny raha n'Andriamanitra tety zany. Dia lasa miteny foana e, fa ianareo vao vitany dia manaraka azy. Eo tokotany eo maly samy miazakazaka tamin'izay na ny raha toko azy any eo ankizy. Za zany eo tokotany tsy ary amin'ny tomobile koa fa anatin'ny fialofana eo. So dia izy ny sasany mamboatra tomobile ilay lao zany ao fialofana eo na tsy ary nafanafana zay zay nivoaka kely teo a, dia avy olona be dia be mitondra kitapo dia misy zavatra anaty kitapo mafantatrareo nientiny any. Isaka izara vaovao mafaly aminao zahay. Sotra n'Andriamanitra ho aho fa mba anirahany olona laza vaovao mafaly amiko aho, petrapetrahy ianareo. Saiko nipetraka teo amin'ny fialofana teo a, dia nampianariko an'i Jesosy Kristy izy. Te andeha zany efa mivavahady amin'ny joro izy avery, dia za eo mivavahady eo mijoro miresaka aminy. Te andeha hiala teo fa tsy hita zay aleha. Mangampanginako aloha hoe azonareo ve zany Jesosy Kristy no mbola tamin'ny azo fijaliana ho famonjena zay rehetra mino za. Tsy tilikambo ny fiambenany zany natsangan'Andriamanitra. Farany any ny zokonjokony tamin'ireo no niangavy aho hoe misaotranao pastera fa tsy niafafa taminay ianao, nambaranao taminay ny finoanao. Fa afaka ho asika. Fa saika tsy ariny zay amenona tamin'ny vavako io. Mino aho fa tsy indroa andombaravaranao amiko eo ny olony reny, ary ifampilaza reny hoe tandremoka tandremo rehefa mandalo ambany andrefanao a, misy vavady mitafo jaune zay eo, aza makao. Fa tsy mino fa nitoro ny filazantsarany Jesosy Kristy taminy aho, ary nampahafantariko azy marina fa zany Jesosy Kristy zany namonjy azy. Zany Jesosy Kristy zany zao mamonjy zao vahoakany zao mahatonga azy ho tonga ty am-piangonana io lina amreny amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy olona sanatria ilazalazana angano andrehetrarehetra any. Atsangano tana zay mbola tamana atao am-piangonana toizako zao toroteny zao, rehefa tsy tamana dia atsangano tana dia mody izy dia mody koa ao. Tsy tamana, atsangano tana, tsy tamana. Efa leo ny teninao zay paster zay tikely hoe tsy tamana, efa tsy mety aminay tsony fampianaranao paster, tsy tianay tsony ianao hitoroteny aminay, atsangano tanana. Dia ody aho zao olona mbola vonina eno azy zany ianareo, ary vonina kato ny teniny to fa tsy teniko akory zany. So mieritreritra indray hoe teny ranjaka vola ndray io teny io, tahaka nataony sasany tany amin'ny FB tany. Ary ampitandrina zay olona miasa amin'ny FB ny FJK makady fotsy io aho, tsy teniteny foana any. Manomboka amin'ny olon-dehibe zay nahteny tao hatrany amin'ny zaza madinika rehetra mahafantatra FB zany, mampitandrina aho, tsy atao kilalao io. Zay FB nareo any iteneny zay tianareo itenena, any FB ny fiangonana zay itenitenenana foana. Zay za tsy menatra mitoriny Jesosy Kristy zay
hiteny mivantana sy mazava aminao n'izay fotoana izay hoe tsy mena tsy fanitsy ianao. Zao ny farisin-davitra i Jesosy Kristy toriko io no herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino, herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino, zay sainy iny amin'ny voalaza ny tononkiratsika 50 hoe zay manino zay dimy faharoa manina zay tsy say hino ohatrany misalasala ino ohatrany mbola mizarazatagatra tsy ino zay ny dikan'io zay re tsara ny dimy faharoa amin'ny 50 any anaty firahana reo tsy nataoko amin'ny fandarakira Korlinisy any hoy olatrao Jesosy zay matahotra ny say zay menatra hino anao. Fa zaho resy lavitra zay manaiky andray amin'ny Jesosy Kristy io vonjen'Andriamanitra izy, zay manaiky hino an'i Jesosy Kristy io lay voaombotry amin'ny arisy-janina araka lazany apôstôly Paoly azy amin'ny Korintiana voatoko voalohany mivakitsika teo hoe zay kosa mitony i Jesosy Kristy voaombotry amin'ny azo fijaliana ho famonjena zay rehetra mino azy dia torinay zany tsy mamenatra nay tory an'izany satria zay mahafantatra fa zay mandray azy dia tonga olombavao ny fiainana, zay manaiky azy amin'ny fiainana dia tahian'Andriamanitra ka tsy mena filasy zany aminareo zay. Eny vao aza mpanao salamo zay hoe fa tsy menatra zay rehetra mino anao fa zay mivadika ihany no mena izy, mivadika amin'ny tompo, mivadika amin'ny fiangonany, mivadika mpiara-manompo aminao, zay mivadika ihany no menatra dia tonga menatra ianao ilazalazany amin'ny Jesosy, tonga menatra ianao ijoro vaolombelon'i Jesosy satria tsy maharesy lahatra anao intsonony amin'ny Jesosy, menatra ianao. Ary manome teny ho an'ny ray aman-dreny amin'ny zokiolona rehetra, ho an'ny mananjanaka rehetra indrindra fa 17 sao tsy azo ny hevitra n'izany soratra masina zany hoe fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana, avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana. Ny fiangonana zany zao no mahazo famonjena satria Jesosy mino tadidio fa Jesosy mino ny ray tamin'ny maha olona azy iny izy nandelerany tanàna tany amin'iny dia toy an'izany hery sy fahefan'Andriamanitra zany amonjen'Andriamanitra andreny olo reny. Ny finoany Jesosy no hiantona ny finoany fiangonana. Teboka telo ny finoany ray aman-dreny no hiantona ny finoany zanakao. Mino ianao dia afaka mino ny zanakao, tsara finoana ianao, tsara finoana ny zanakao, voataizanao tsara finoanao, miampita amin'ny zanakao zany finoany zany. Hatrany amin'ny zafy tao vakina kely ny tenin'ny apôstôly Paoly Timoty faharoa toko voalohany ndeny fahadimy. Timoty faharoa toko voalohany andeny fahadimy. So dia sato atadiavina ny Timoty faharoa rokoko galefiko itoizana hatrany amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andeny fahadimy hoe
fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay ao anatinao. Tsy moty dirisany io a zay nitoetra taloha tao any loiza maminao sy eo anika bofinao. Zany ny antsona ny bebe any an-trano sy reny be zany vitsy kely azo isaina amin'ny ratsatana zany manao hoe ny reny be nay fa izy any antsony azy maniony. Vitsy azo isaina amin'ny ratsatana zany manao hoe bebe zany ny ankizy lasa hoe zazakely reny be bebe. Ny finoany reny benao hoy ny apôstôly Paoly hitako tao aminao. I finoany reny benao io zay efa hitako tao amin'ny reninao ary io no hitako ao anatinao ankehitriny. Ny finoanao tompo isany i zokila isany no mipita makao amin'ny zanakao raha sanatriaviny vava mihatsara velatsy anao sy vavanao di azagaty anao raha mihatsara velatsy koa zafinao. Dia eo ianao manao foza mananatra ny zanany eo. Ny foza manana janaka dia tahaka izao. Ny foza mandeha tia ny direction reto ny tongony mba mahitsy anaka izany tiananea mahitsy oa anaka hoy ny foza miantso ny zanany dia afaka andeha makaiky hoy zanany io manaraka azy ihany. Manao foza manana janaka zay mihatsara velatsy eo ahoana ty finoana reky anaka dia fininao mivilana tsy azo tokina ny fanompo mba metrahana ndraiky dia mikivilaka tsy mikivalaka roa mba atao hoe ray aman-dreny tokiny lasa manome poizina ho an'ny zanaka matsafy amin'ny teniny. Tsy menatra ny filazantsara ambarako mazava io amin'ny zanaka, ambarako mazava io ho amin'izay zaviko ao dia mba laivitra io zany fa niriko hoe zany hoe le hiry tsy ho avy azy fa ho andreo raha lasana baviko rehetra mba tsy homenatra n'izany filazantsara zany io dia mpitan'izany amin'ny zanany mpitan'izany amin'ny zafiny. Hoy aho tamin'ilay reny be tantely nentina teto amin'ny fiangonana 5 anadahy izy ny mpiray-tapo 4 ny zafikely 350 ny zafiafiny 10 ny zafinoary voasorona anaty fiaparo zany. Mpiandro reny be tantely midomandro io dia zao niteniko tany taranana arao ny finoany bebe tsy nataoko hoe mami fa nafantatra an'io reny be nareo izahay fa raha fa kely nandritry ny fitotaona zay sakalaka misy ao reny fandraisana nandeha nanatra fandraisana tamin'io reny be tantely io tao an-tranony ka mba samy teny hoe anisan'ny pino an'Andriamanitra tsy mihatsara velatsy reny be nareo io arao ny finoany ka raha sanatriavany vahavaladiny lela ho avy ny andro hodimandry ny olona fantatra fa hoe mpiatsara velatsy dia laza mitaranany ao aoko tsy izy anaraka amin'ny finoana mihatsara velatsy ny bebe nareo io. Aoko tsy izy anaraka ny finoana io rainareo mpanohitra fiangonana io. Tsy menatra anambarany filazan'i Jesosy Kristy araka izany amin'ny fotoana manandrify an'izany ka tsy ny finoanao dian'izao raha mbola samy velona eto ka hoe amin'ny andro mbola maheto hany ho tianao mandry
dia ho voalazako amin'ny tanàna koa zany fa za tsy mba tony le rolon'le mpanao le hoe rehefa maty dia manino dia raha mararo tena dia olona fantatra zao azy mpamosavy tamin'ny fahabelona dia rehefa entina atao am-piangonana satria nangatany zany ny zanaka manjafy no entina atao am-piangonana dia dia izy io dia olona nafilady olona mpamosavy dia nazay rehefa nafilady azafady aza miany azany amiko a fa dia ho lazaiko anao eo lazaiko mifiaram-vavaka eo tonga mifotoana hoe io mpamosavy io dia natahoran'ny olona atao an-tanàna tieny zao mbola tsy ody ianao aitsino fononao tieny zao izareo fonona mahitsy sy mazava ny zafy aman-janakao mba ho hitataraky zao ny fiaraha-miaina am'izany fanompony zany zany finoana tsara nomeny tompo anao zany fa Andriamanitra tsy namboly voaloboka ratsy fa voaloboka tsara ny natao Andriamanitra tsy nanome voaloboka marikivy ho an'ny taranakao dia mba ataovy voaloboka mamy tsy ho an'ny zanakao ianao tsy menatra ny filazantsara ao fa mierin'Andriamanitra hamonjeny zay rehetra mino azy zany ho tahiny tompo ny fiainoanao mba hahafahany makeny famonjena no izay hataony amin'ny fiainanao manomboka amin'izao amen